Faly miarabantsika amin'ny anaran'i Jesosy Kristy ry havana, nahatratra ny sakafom-panahy alatsinainy fa efatra amin'ny volana May enina amby roapolo sy roa arivo ao anatin'ny lohahevitra hoe miasa ao amino ny fanahy masina. Vavakintsika, Andriamanitra rainay, Andriamanitra rainay tsara indrindra, rainay be fitia. Misaotra anao izahay fa famindraponao mbola nampaharitra anay, mbola nomenao tombon'andro indray izahay. Omenao tombony ihany koa satria afaka niaino ny tenao tao anatin'izao sakafom-panahy izao. Hoentinay indray mamakivaky ity herinandro ity, ity andronay ity, dia mitenena ary aminay tsirairay hafa vonona ny iainanao izahay amin'ny anaran'i Jesosa. Amen. Amen. Galatiana toko fahadimy ny andiny fahatelo ambin'ny folo ka hatramin'ny fahavalo ambin'ny folo. Galatiana toko fahadimy ny andiny fahatelo ambin'ny folo ka hatramin'ny fahavalo ambin'ny folo amin'ny anaran'i Jesosa. Fa efa natsoina ho amin'ny fahafahana ianareo ry rahalahy, kanefa aoka tsy ho entinareo hanaraka ny nofo izany fahafahana izany, fa mifampanompo amin'ny fitiavana. Fa tanteraka amin'ny teny iray ihany ny lalàna rehetra dia izao: tiava ny namanao tahaka ny tenanao. Fa raha mifandramatra sy mifampihinana ianareo, tandremo sao mifandrao mifandringana. Fa hoy izao: mandehana araka ny fanahy, dia tsy hahatanteraka ny filan'ny nofo ianareo, fa ny nofo manohitra ny fanahy, ary ny fanahy manohitra ny nofo, ary mifanohitra izy roa mba tsy ahazahoanareo manao izay zavatra tianareo. Fa raha tarihin'ny fanahy ianareo dia tsy mba ambanin'ny lalàna. Amen. Ray masina, manamasinana ny fahamarinana, ny teninao ny fahamarinana. Amen. Manantitra ny fiarabana ho antsika tsirairay avy ry havana, mahatratra n'izao sakafom-panahy anio izao indray, dia ho aminao anie ny fiadanan'ny tompo. Aminao ihany. Amen. Amen. Ny epistily ho an'ny Galatiana ry havana, i Paoly moa no nanoratra azy ary anisan'ny hoe epistily anankiray izay tena nitenenan'ny Paoly zavatra maro be. Anisan'ny hoe nanana fifandraisana betsaka tamindreo kristiana tao Galatia ihany koa i Paoly raha manoratra n'izao epistily ho an'ny Galatiana izao. Ny ilazana izany satria tena i Paoly tena tsy misorona mihitsy ny tenany reto Galatiana ireto, tahaka ny hoe ry Galatiana dala. Ao ato anatin'ity Galatiana any amin'ny toko fahatelo any ahitantsika an'izany. Dia andehantsika hifantoka kokoa amin'ny soratra masina ato amin'ny andiny fahatelo ambin'ny folo, izay mivaky toy izao ny anaran'i Jesosy: fa efa nantsoina ho amin'ny fahafahana ianareo rahalahy, kanefa aoka tsy hoentinareo hanaraka ny nofo izany fahafahana izany, fa mifampanompo amin'ny fitiavana. Rehefa miresaka tsika ry havana hoe fahafahana, dia entina ilazana izany hoe nisy teo fangejana fa afaka tamin'izay zany, nisy zavatra namatotra tao fa afaka tamin'izay, nisy zavatra nanagadra tao fa afaka tamin'izay. De eto zany rehefa resahana hoe efa nantsoina ho amin'ny fahafahana ianareo rahalahy, de tena entina tenenana mihitsiny hoe efa olon'afaka ianareo rahalahy, efa afaka ny gadra, efa afaka ny fatotra, efa afaka ny genja, efa olona natsoina ho amin'izany karazana fahafahana izany ianareo rahalahy, kanefa aoka tsy ho entinareo hanaraka ny nofo izany fahafahana izany. Zany hoe rehefa nantsoina ianao de fadio ny miverina miala amin'le antsoinao. Nantsoina ianao, fadio ny miverina amin'izay antsony antsoina anao izay. Tiana ho lazaina dia izao: raha nantsoin'Andriamanitra ianao, nalan'Andriamanitra tamin'ny resaka fisotrotoaka, fadio ny mbola miverina amin'izay. Izay ny tiana ambara ato e. Kanefa kosa aoka ianareo hifampanompo, mifampanompo amin'ny fitiavana.
zany no resahana eto. Le hoe mifampanompo amin'ny fitiavana de zao, manampy olona ianao, tsy hoe manampy olona ianao fa te ahazo an'le boby, fa manampy olona ianao noho ny fitiavana. Manampy olona ianao satria fantatrao fa ny fitiavany Kristy no mitoetra betsaka ao anatiny. Ianao zay fanatsoan'Andriamanitra olon'afaka, aza miverin-dalana intsony, fa ampio ny olona, ary rehefa manampy olona de ataovy amin'ny fitiavana izany. Tapitra. Vavaka tsika. Andriamanitra Renay, misaotra anay izay ny amin'ny hafatra nomenao anay indray tamin'ity anio ity. Misaotra ny amin'ny fanafahanao anay. Dia tafioery ary izahay tsy hiverina intsony ny amin'ny fombanay taloha, ny amin'ny toetranay taloha, fa hiavao aminao hatrany hatrany izahay an. Dia fanainao masina ny tari-dalana anay ao anatin'izany. Amin'ny anaran'i Jesosy no anaovanay vavaka. Amen. Eny ary havana. De tanterahan'ny tompo aminareo ny zao tso-dranomasina izao. Fiadanana ane ho an-dralahy, ary fitiavana mba amin'ny finoana avy amin'Andriamanitra ray. Fahasoavana ane ho an'izay rehetra tiany Jesosy Kristy tompo amin'ny fitiavana tsy mety levina. Amen. De samy tahin'Andriamanitra indray de miraso daholo indray